mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fara-miaraba antsika ry havako ohatrahatra ity alatsinainy fahafitony volana aogositra ity ny mofinaina izay nalahatra ao antsika ry havana dia ny bokin'ny Samoela voalohany toko fahafito ambin'ny folo andiny faha 5 ka hatramin'ny andiny faha 1 Samoela voalohany toko fahafito ambin'ny folo andiny faha 5 ka hatramin'ny faha 1 fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina: ianao manatona ahy amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah, tompony maro, Andriamanitry ny miaramila an'Israely izay efa nohaikainao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary amely anao ka anapaka ny lohanao dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramila ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely, ary ho fantatry izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no anjeny Jehovah, fa an Jehovah ny ady ary hanolotra anareo eo an-tanana izy. Ary no niainga ilay Filistina ka nanatona hitsenan'i Davida dia nandroso fainga an'i Davida ka niazakazaka eo amin'ny laharan'ny miaramila hitsena ilay Filistina, ary natsofoka Davida tao an-kitapo ny tanany ka naka vato tao izy ka dia nalefany tamin'ny atsamitady ka nahafoha ilay Filistina tamin'ny andriny, ary nilentika tamin'ny andriny ny vato dia potraka ny nkohoka tamin'ny tany izy. Toy izany no nandresen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vatony atsamitady, fa namely ilay Filistina izy ka nahafaty azy, ary tsy misy sabatra teny an-tanan'i Davida. Dia niazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay Filistina, dia nalainy ny sabatra ilay io ka notsoahany tamin'ny tranony dia namonoany azy sy nanapahany ny lohany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantaran'i Davida sy Goliata ity tantaraina ity ry havako. Na tena marina moa tsy dia tena mampiasa ny teny hoe Goliata ny mpitantara, fa fantatra ny Goliata hoe Goliata ny anarany any andininy faha 4, fa eo ihany no manona ny anaran'ny Goliata ny mpitantara, fa dia tonono ny tsotra fotsiny izao hoe Filistina izy. Any andininy 720 dia somary tsindriny kely ihany ny hoe Filistina tany Gata, Goliata ny anarany, fa amin'ny ankapobeny dia matetika ampiasainy teny hoe ilay Filistina, tsy manona anarana Goliata mihitsy izy. Amin'ny testamenta taloha mantsy dia zava-dehibe ny anarana. Raha ohatra ka mitantara ilay mpitantara dia manona ny anaran'i Davida izy, manona mandrakariva ny anaran'i Davida izy, fa tsy manona ny anaran'i Goliata fa hoe ilay Filistina, satria amin'ny testamenta taloha araka milazantsika teo dia ny anarana dia sarobidy, ny anarana dia maneho lay maizy azy lay olona. Ny fanonona ny anarany dia toy ny marim-panajana azy, ny fanonona ny anarany dia toy ny fanomeza-toerana azy. Fa asehon'ny lay mpitantara n'ity bokin'ny Samuel ity zany fa tsy zava-dehibe akory na dia ny anonona ny anaran'ny Goliata azy, fa nataony fotsiny hoe ilay Filistina, zany hoe olona tsy manana maizy azy ny dikany, olona izay tenenina fotsiny hoe Filistina toy ny fanamaivanana hoe na inona haben'ny Goliata, na inona ny herin'ny Goliata, na inona fahaizan'ny Goliata miady, na ahoana lazan'ny Goliata dia zao tsy mendrika akory na dia ny anonona ny anarany aza dia nitsorona fotsiny hoe ilay Filistina izy. Jesoa koa rehefa koa malala manao zany hitantsika tsy de manonona loatra Jesoa hoe divoly na Satana, miteny ihany izy, fa mandrakariva dia ilay ratsy ny anonany azy, ilay ratsy, ray ny lainga, izao tontolo zao sy ny sisa, Belzaboba, zany hoe lasa lay tsy de tena tsy nanona ny anarany mihitsy, tsy zava-dehibe tsinona ny fanonona ny anarany.
tsy zava-dehibe koa ny fahafantarana aza ny anarany fa de natao tsotra fotsiny hoe lay ratsy izy na ny teny hoe divoly sisatana aza dia anarana no tonono na ilazana aza fa tsy de tena zava-dehibe ny fahafantarana satria tsy ilainy zany na ny manonona zany aza tsy ilaina akory raha ohatra ka jerena ao amin'ny fampianarany testamenta vaovao. Ka amin'ity izay hitatsika ety dia saika ny adiny Davida tam'ilay Filistina zany no tantarainy eto. Ny tapany faharoa no zara-mofinainantsika na 9:20 hatramin'ny fahatramin'ny 10 tena efa ao anatin'ilay ady mihitsy Davida niatrika lay Filistina efa tena ao anatin'ilay ady mihitsy izy. Ary efa anatin'ilay ady izy de tahaka vanim-potoana ny antikité ny ady tamin'ny antikité dia mizara roa rehefa tena ao anatin'ny ady de alohan'lay ifanatrehan'ny tafika anankiroa dia misy aloha karazana olona izay mpanentana mandritra ny ady zany hoe misy olona zany mpanome hery mpaprisika ny miaramila ady mpanome toky ny miaramila amin'ny aty amin'ny ilany zany aty amin'ny andaniny dia ao anatin'ny miaramila ao misy olona mpanentana ny miaramila mba afaka iady izy miaraka amin'ny langorona miaraka amin'ny zava-maneno-tsofina isan-karazany. Io mahatonga ny Paoly miteny raha ohatra ka hafa mifanenon'ny langorona na mifanenon'ny zava-maneno tsisy olona vonona iady fa lay zava-dehibe mihitsy ny fitaovana tahaka ny hoe mozika ny zava-maneno-tsofina ny aponga dia mandritra ny ady dia ao anatin'le fiomanana lay ady efa hiatrika iny de misy mpanentana misy mpanome hery mpaprisika ilay miaramila fa iry amin'ny kilany kosa dia rehefa hiatrika lay ady dia misy am'izay indray ilay ataontsika hoe intimidation zany hoe misy zany karazan'olona miantsy ady rehefa alohan'ny atrehiny ady dia manomboka amin'ny fifamalina ambava aloha intimidation an'ireo atao zany dia manomboka am'ilay fifandrangitana zany manomboka am'izay lay ady alohan'ny atrehiny miaramila deto zany iady Davida zay le Filistina dia avy le Filistina nanao ny antsoina hoe fandrangitana na ny fandranitana na intimidation any Davida nanomboka izatsika manomboka mandiny fa 2:20 de ny teny manao hoe alika angaho no ataon'ny lahy amin'ny tena de nanozona ny Davida zay le resantsika hoe fandranitana fanozongozonana any Davida zany amina ozona maro isan-karazany natao tamin'ny Davida mba hatonga an'lay ataontsika hoe moral mba hatonga an'lay sainy Davida zany hoketraka zany fomba fiady tamin'ny andron'ny Filisty tamin'ny andron'ny antikité de atao zany zay atrotraka de ny melo ny moral ny fahavalo ary dia nandeha ny ozona maro isan-karazany ary tsy vitan'izany fa lay fahasahina de ny pitehina tamin'ny teny manao hoe omeko ny voromanidina sy ny bibidia ny nofony alahy ny fanambaninana ataon'lay Filistina any Davida. Hotsika manao hoe ny dingana nataony ty Filistina ty de zao nanomboka tamin'ny intimidation izy. Tamin'ny 12 ny volana Mai tamin'ity taona ity tany hoany tena volana Mai raha sy diso dia nisy vavy anankiray zay antsoina hoe Lindsay tany Frantsa izay namony tena noho ny ataontsika hoe harcèlement zay nataon'ny ekisy tany an-dakilasy tany amin'ny tanàna kely commune kely tany amin'ny département Pas de Calais tany izy io raha sy diso akaikaiky ny tanàna antsoina hoe Lille dia tany namony tena ity zazavavy kely ity zay niteraka filaharam-be mihitsy tamin'ny tanàna maro tany Lille sy tamin'ny faritra vitsivitsy tany amin'ny faritra ataontsika hoe avaratra kely ny Frantsa iny zay namony tena lay zaza ary meloniny ary nanorona taratasy izy hoe amin'ny fotoana amakinareo an'ity taratasy ty de efa maty satria mafy be lay ataontsika hoe harcèlement mitovitovy amin'ny intimidation ihany moa zany ny nahazo ity vavy kely ity zany hoe nahazo fandranitana fanaratsiana fanameloana fiampangana tsao isan-karazana zany moa de ao anatiny ataontsika hoe harcèlement avokoa zay nahazo ity zaza ity dia namony teny ary niteraka fahasahiranana mihitsy
tonga hatrany hoe ministry ny fanabeazana sy ny sisa hatramin'ny proviseur'ilay collège sy ny sisa rehetra dia nanjary niteraka tsika ady hevitra maro samihafa. Zavatra iainantsika isan'andro zany io, tsy hoe tamin'ny vanim-potoanany antiquité ihany ny fomba fiadiny ataontsika hoe harcèlement na intimidation na tahaka zany hoe fandranitana, fanaratsiana, fanapotehana amin'ny alalana ny Facebook moa ny tena fitaovana na tsy Facebook ihany fa raha tsika hoe tambazotra sosialy ny tena matetika ampiasain'ny olona amin'ity ataontsika hoe intimidation na fanapotehana ary manomboka amina mety hoe io misy isan-karazany, manomboka amina mety hoe tsao fanapotehana amina ataontsika koa hoe filazana tsy zavatra tsy marina na koa mety hoe fanaratsiana amin'ny alalan'ny mety ny toetran'le olona, ny bikan'ny olona, ny volokoditr'ilay olona, zany dia entina hanaratsiana sy hanapotehana azy. En États-Unis de atao hoe bullying ny anaran'ilay izy na bullying. Izy io zany dia en États-Unis ny isan'ny tena ataontsika hoe mafy mihitsy izy io ary mafy ny lalàna zay miaro ny olona mba tsy ho tratrana hoe bullying. Hitantsika fa ohatra hoe any Frantsa ohatra de mety mahatratra 10 taona mihitsy ny sazy mandoa onitra hatramin'ny 5,000 be deaibe zany fa tsy manova ny fiarahamonina mihitsy fa ohatran'ny zary fahazara ny fiarahamonina mandraka ankehitriny ilay ataontsika hoe fanapotehina ny olona ary ny ankizy moa ny tena tsy mahazaka, ny ankizy any amin'ny collège ny tena tsy mahazaka satria mbola malemy ny toetrany, malemy maizy azy, mbola malemy personnalitény de be deaibe ny ankizy zay ataontsika hoe tratrany lay fanapotehana tahak'izay hitantsika voalazantsika eto, lay vava, lay teny. Io efa ambaran'ny zoatra masina fa ny teny na ny lelan'ny olona de mety mitondra fanasitranana, fa ny teny na ny lelan'ny olona kosa de mety mitondra fahafatesana mihitsy. Jakoba de nilaza an'io na me fampianarana lavabe mihitsy momba ny lela, momba ny fitenenana zany. Ary isan'izay manamarika ny mahampanota ny olona ny fahasahin'ny olona mandratra amin'ny teny. Tsy eritreretin'ny olona ndraindray tsy eritreretin'ny olona ndraindray ny akon'ny tenitenenina fa manoatra lavitra noho ny fikasitanana azy ndraindray ny amafin'ilay tenitenenina. Ary io matetika de misy olona tsy voatery hoe am'lay fotoana itenenan'le olona koa hainon'ny olona lay teny maharary azy fa ndraindray dia mety ho entiny mandramaty mihitsy, ndraindray tsy mampahita tory, ndraindray mety mandritry ny andro maromaro mahatonga tsy fifantohana amin'ny asa, tsy fifantohana amin'ny fianarana lay teny mahery. Ary mandrakariva moa ny olona manao teny mahery de olona maratra koa, matetika ny olona manao teny mahery dia mety olona maratra, mety olona manana olana amin'ny tenany, mety olona manana olana amin'ny ny fifandraisany amin'ny tenany, ny fifandraisany amin'Andriamanitra, mety ny fanabeazany efa noraisiny tany an-tokantrano, zany rehetra ny mahatonga ny olona mora miteny mandratra, mora manimba ary manimba ny hafa raha teo koa. Ary dia amin'ity mofinaina zay voalahatra ety dia Davida nanana fitaovana manokana nety niatrika izany intimidation na zany karazan-drazana fandranitana nataony lay Filistina zany nanana fomba manokana izy nety niatrika zany amin'ny psychologie moa rehefa any an-dakilasy ny ankizy de ampianarina hoe zao any ataonareo rehefa sanatria misy manao harcèlement, rehefa sanatria misy manao anareo an'izany de reto ny zavatra tsy maintsy ataonareo, na zavatra tokony ataonareo de misy zavatra maromaro, misy dingana fito hoe dingana dimy hoe dingana valo hoe arakaraka an'izay zay ampianariny psychologue ny ankizy any na ny mpampianatra any an-dakilasy any. Fa be de be mihitsy ny mpianatra fatatsika mety nandalo an'izany mihitsy ary ny akabeazantsika nandalo n'izany hoe nandray ataon'ny mpiara-mianatra an'izany ary tsy voatery hoe mpiara-mianatra ihany fa na olon-dehibe samy olon-dehibe aza any am-piasana de nandray misy mpiasa nandray mbola tratrany zavatra tahaka izany ihany. De misy fomba maro samihafa zay ataontsika hoe maha olombelona fa eto amin'ity zay eto am-pelantanantsika ety dia afa be mihitsy ny fomba niatrehiny Davida ilay
intimidation lay karazadrazana fandranitana teny mahery zay nanafanam-pitena nataon'lay filistina ity zazalahy tanora ity satria mbola tanora de tanora Davida araky ny fantatsika tanora sady tsara tare ny mena volo ary dia tsy zakany Goliata ny nahitan'zany na tsy zakan'lay filistina nahitan'zany tsy mahafinaritra n'zao tontolo zao ny mahita ny fahatanoranaao mahita ny fahatsaratarehanao mahita ny bika manendrika ao mahita ny mahaenao anao dia potehin'lay ratsy zany potehin'lay filistina ary be de be ny manana endrika filistina manimba ny fahatanorana tahak'izay nitranga tamin'ny androny hitatsika teo hoe Lindsay le vavikely telo ambin'ny folo taona izay nosimbaliny zao tontolo zao nosimbaliny karazan-drazana filistina manimba ny fahatanorana manimba ny fahazazana manimba lay toetra mahafinaritra lay fahalemem-panahy lay endrika mahafinaritra tiany zao tontolo zao potehina ary potehina amin'ny alalan'ny fandranitana. Efa tamin'ny fotoan'andro moa nisy filôzofy anankiray zay fandraisantsika Andriamaka teto mofinaina tsony hoe Jean Paul Sartre mpinamana be tamin'ny Albert Camus izy io izy any dia philosophe existentialiste ary nyresaka mihitsy izy nanoratra boky nyresaka momba ny ataontsika hoe ny ity karazan-draza na harcèlement ao anatin'lay sorona anankiray antsony hoe l'être et le néant de anazavany an'izay hoe ny mikasikasika ny hoe ny enatra nge ny ateraky lay karazan-drazana intimidation na harcèlement na fandranitana na fanapitehina amin'ny alalan'ny vava de zao amin'ny alalan'ny teny mahery de zao fanapitehina lay olona ka mahatonga lay olona misaraka amin'ny tenany ka mahatonga enatra mahatonga azy toy ny menatra mahatonga azy tsy tia ny tenany tsony tsy tia ny mahizy azy tsony tsy tia tsy mahafantatra ny tenany tsony ka mahatonga azy mieritreritra ho hafa noho ny tenany ary raha ohatra ka miditra am'lay famonoana ny tenany izy de zao satria tsy eritreretiny tsony hoe lay tenany iny fa efa olo-kafa tafasaraka amin'ny tenany izy de manjary vonoiny zany lay tenany anankiray satria efa lay enatra no hitany. Mazava nay Freud koa de manazava io toe-javatra io saingy Davida rehefa malala de nanana fomba fijery manokana manoloana any zany nanana fomba fijery raha ohatra ianao ka any am-piasana any raha ohatra ianao ka any an-dakilasy any raha ohatra ianao ka misy anatina fikambana zay misy anao any ka tratran'zany zavatra izany tahak'izay nataon'lay filistina ny Davida de ahoana nataonao Davida tenenina mafy nozonina mihitsy aza hoy ny filazany andininy fa fahafito amby efapolo hoe de tena nozonina mihitsy ary tsy vitany hoe nozonina fa nambanina omeko ny voromanidina no fonelahy ary nahoana no atononao tahaky ny elika sy ny tahaka zany dia tena teny tsy fiteny mihitsy ny tenen'ny amina olona mihaja ny tenen'lay filistina tamin'ny Davida eto. Fa eto kosa dia misy zavatra zay roa nentin'ny Davida niatrika an'izany. Voalohany indrindra de fahatokian'ny Davida an'Andriamanitra. Ny fahatokian'ny Davida an'Andriamanitra. Dia hoy Davida namaly azy tsotra fotsiny navalin'ny Davida. Hoy Davida manao hoe ianao manatonay amin'ny sabatra ny lefina ny lefim-poy fa izaho manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompon'ny maro. Aoka ho fantatreo fa any Jehovah niady. Zany hoe ny fahatokian'ny Davida an'Andriamanitra de afaka mahatonga azy afa miatrika ireny karazana intimidation na harcèlement reny. Ary ny tombony raha ohatra ka any amina ataontsika hoe sehatra ka tezaina amin'ny fivavahana ny ankizy, raha ankizy voataiza tsara, raha tanora voataiza tsara, raha olona voataiza tsara amin'ny finoana sy ny fivavahana de izao tokony ho afa miatrika ireny olana ataontsika hoe karazan-javatra maro samihafa ireny. Nahoana tsinona izao tontolo zao tsy atsara mihitsy fa hiaratsy mandrakariva. Zay notsinona hoe poneros. Ny poneros amin'ny teny grika de zao hoe lo ka tsy maintsy mialoha hatrany. Izao tontolo zao de ao anatiny notsinona hoe poneros, zany hoe fa lo ka tsy hiatsara mihitsy. Noho zany de zao tsy maintsy mialoha hatrany. Izao tontolo zao de ao anatiny notsinona hoe poneros, zany hoe fa lo ka tsy hiatsara mihitsy. Izao tontolo zao de ao anatiny notsinona hoe poneros, zany hoe fa lo ka tsy hiatsara mihitsy.
isika kristianina no mila miaro ny tenantsika, itsika tsy ahovana zao tontolo zao zay efa aloha marina loatra mitoro filazantsara tsika mba hamonjena ny olona ao, fa zany akory tsy milaza hoe ho tapitry ny fahalovana io mandra-piavin'ny tompo izy foana. Ny tompo efa nyteneny zany satria le ratsy dia mandrovotsy efa akaiky ny androny ny fahafatesany, fa izao mitoro ny filazantsara tsika mba hampaheno ny olona, mba hatonga ny olona ho vovontsy, fa izao lay ratsy dia tsy hiatsara mihitsy fa hitatetika mandrakariva hamitehina ny olombelona, hamitehina ny zanak'Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa dia manome fiarovana mafy ho an'ny zanany, ho an'ny tanorany, ho an'ny ankiziny, ho an'ny mpanompony. Noho zany de zao ny fitaovana nomen'Andriamanitra atsika dia ny finoana azy, ny fahatokiana azy, tsy ny fahatokiana ny tenantsika. Amin'ny ataontsika hoe lafiny psikolojia ilaina mazava ho azy ny hoe mila matoky teny ianao, satria ao anatin'ny fanomezana fitezana ny ankizy na ny tanora ny an-tsekoly mba hoety miatrika ny harcèlement na ny intimidation na ny fampitahorana na ny fandranitana, de zao atao mafy tsara ny fahafantarany ankizy ny tenany, atao mafy tsara ny fatokisa-tenany. Zava-dehibe aloha zay tsy editsika hevitra mihitsy, fa meloha zay de ho Davida manao hoe ny fahatokinan'Andriamanitra ny voalohany indrindra. Ka raha ohatra ka tanora na mpiasa birao na kristianina de tokony tena hafa miatrika tsara reny ataontsika hoe karazan-drazana harcèlement na fandranitana na fanimbana reny, raha maro toerana tsara de zao afa miatrika an'ireny. Nomen'Andriamanitra ery afa miatrika izany isika satria ny fahatokitsika an'Andriamanitra dia tena fitaovana lehibe mihitsy hoe an'Andriamanitra ny ady, tsy mahakasika zay fanaratsiana ataonao satria efa nomanina hiatrika an'izany. Io nge efa nytenenin'ny abakoka mpaminany fitenitsika mandrakariva ny hoe itsika tsy mangataka hoe itsika tia ny olona rehetra, itsika tia ny olona rehetra, ny kristianina de zay miezaka hiavana amin'ny olona rehetra, fa izao ny olona rehetra tsy voatery hiavana amintsika, ny olona rehetra tsy voatery ho tiatsika, itsika tia ny olona rehetra, fa ny olona rehetra tsy voatery mihitsy ho tiatsika. De omen'ny tompo herim-panahytsika anana fahavononana hiatrika an'izany toe-tsaina zany hoe ahita zavatsarotra nareo, mivonona fa hamaky ny afo fa tsy ho mainareo, mivonona hamaky ny ony fa tsy hanafitra anareo izy, mivonona hiatrika zavatsarotra fa natao ho-pandresinareo. Noho zany raha ohatra ka teza itsika tsara ny tanora, teza itsika tsara ny ankizy, de zao tsy hanao ratsy olona tahaka zany izy aloha, fa raha misy olona manao ratsy azy de tokony ahazaka tsara an'izany. Zay mahazava-dehibe ny fampianarana zoatra masina, fampianarana ny vavaka, fampianarana ny tenin'Andriamanitra, mahatonga ny tanorantsika afa miatrika ny zavatra tahaka zany, satria manana fitaovana hoety miatrika izany izy. Zay tsy voatery hiandry fitiavana amin'ny hafa mandrakariva, tsy voatery ho tia ny hafa mandrakariva, fa matoky ny fitiavan'Andriamanitra. Zava-dehibe mantsy rehefa ko malala ny fahatokinao ny fitiavan'Andriamanitra. Fahatokinao ny fitiavan'Andriamanitra de matoka anao manao dingana ho tia ny hafa. Fa ny fahatokinao ny fitiavan'Andriamanitra koa de zao tsy voatery hiandry ny fitiavan'ny hafa. Enao zao tontolo zao mantsy de zao hoe ataoko zay itiavan'ny hafa, ataoko zay itiavan'ny hafa, rehefa tsy tiany hafa izy de zao manjary tsy tia ny tenanko izy. Fa ny kristianina ny ataontsika hoe ny lalak'izoran'ny fitiavana kristianina tsy avany am'izao tontolo zao makany amin'ny kristianina, fa avaty amin'ny kristianina makany amin'izao tontolo zao, na tsy avany amin'ny hafa no makaty amin'ny kristianina, fa avany amin'ny kristianina makany amin'ny hafa. Zany hoe ny kristianina natao hizara fitiavana, manam-pitiavana izy, be fitiavana izy, ka tsy matahotra izay mety ho fakahalana manodidina azy. Fa raha ohatra ka tsy kristianina ny olona anankiray de zao mifanohitra am'izay ny lalany, miandry fitiavana amin'ny hafa izy na matahotra tsy ho tian'ny hafa izy, dia manjary tsy mahajoro izy rehefa tratra n'lay harcèlement. Davida eto dia tsy niandry sitraka mihitsy, tsy niandry sitraka tamin'ny fahavalony tam'lay Filistina, efa fantany fa lay Filistina de tsy amena inona na inona azy mihitsy, fa fanapotehana, de vonona niatrika an'izany rehetra zany izy. Fa ny zava-dehibe tamin'ny Davida de zao ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatokinan'Andriamanitra ampy an'i Davida zay. Ary zay koa no tenin'ny
paoly de nanazavan'izany mihitsy manao hoe zangeraha miandry sitraka aman'olona de tsy mpanompon'andriamanitra raha ohatra ka miandry fiti aman'olona ho tiany olona sy ny tahaka zao de zao mety solafaka satria ny olona tsy voatery ho ty foana mety tiany olona amin'ny fotoana sasany fa ny olona mety ho tso zany mety mialina ny olona mety sorena ny olona mety ho kivy ny olona manodidina de zao mety trotraka lay zaza na lay ankizy raha tratra n'lay ataontsika hoe fakahalan'lay lay manodidina dia eto ary ny vahaolona sy on davida manoloana lay intimidation na lay harcèlement na lay fanaratsiana lay fandranita na lay zay nandalo taminy de zao voalohany indrindra de zao tsy niozongozona mihitsy izy tsy niotsina akory izy satria natoky an'andriamanitra izy satria ampy azy ny fitiavan'andriamanitra raha somary mikisaka kely alohany io asika any amin'ny andiny ny vitsivitsy de zao ampeny davida koa ny fitiavany ray aman-dreniny azy zava-dehibe io fantatsika tsara fa isan'ny ampy fitiavana azadonoana fa faralahan Jese Davida ary azo lazainao ampy fitiavana tao atokantrano Davida tena olona nanana fahatokisa tena tsara satria feno ny fitiavan'i Jese azy feno ny fitiavany ray aman-dreniny azy ary tsy vitan'izany feno ny fitiavan'andriamanitra azy ny fitaovana hoentintsika miatrika zany dia ny fahafenony ny fitiavana tonga ao anatin'ny olona ny fahatokisa tena rehefa tsapan'ny olona ny fitiavan'andriamanitra ary tonga ao anatin'ny tanora ny fahatokisa tena rehefa tsapany ny fitiavan'andriamanitra sy ny fitiavany ray aman-dreniny azy ny fitiavany fianakaviana azy fa raha ohatra ka tsy tena ampy fitiavana any anatin'ny tokantrano ny ankizy tsy tena ampy fitiavana any anatin'ny fiarahamonina ny ankizy de zao manjary mitady fitiavana eny velany izy ary rehefa tsy hitan'lay fitiavana fa fahakalana de menjery sanatriny zany tsy mandatsa ireo ray aman-dreny zay tratran'izany tsika sanatriny vava fa makalesonytsika manao hoe ataovy amin'ny fitiavana tsara ny zanakao ataovy feno tsara izy ka tsy voatery hitotototo hitady fitiavana amin'ny mpiarabelana izay mety tsy ho hita mihitsy zany na any am-piasana mety tsy ho hitanao any am-piasana mihitsy zany satria ny olona efa kizidina ny olona efa manana olana ny tokantrano manana olana amin'ny fiarahamonina de zao mety tsy hahita an'izany fitiavan'izany mihitsy ianao fa mety ho teny mahery teny mandratra teny manimba zany mety ho hitanao satria misy olona manana an'izany aretiny zany de manjary maminana zany aminao de mienjery ianao raha vohatra ka miandro fitiavana fotsiny amin'ny olona fa ianao de tokony hompanome fitiavana zay maha kristianina ny kristianina fitaovana nentin'ny Davida voalohany niatrika an'izany io riavana lay fitiavany ny fitiavany an'Andriamanitra fa ny faharoa de zao ny fitiavany Davida koa ny fisokafany Davida tamin'ny hafa andininy fa 7 tsy de tsotra loatra le fezateny hoe ary ho fantatry zao fiangonana rehetra zao fa tsy sabatra sy lefina nanjeny Jehova fa an Jehova niady fa hanolotra anareo eo an-tananay izy Davida tsy nanao hoe eo an-tanako izy ary Davida ho fantatry zao fiangonana rehetra zao zany hoe Davida zany rehefa tojo ilay teny mahery ilay totsika hoe fandranitana nataon'ilay Filistina de zao tsy niraisiny ho anazy rery le ady tsy niraisiny ho azy rery le fanaratsiana fa niraisiny ny ombonany tamin'ny mpiray fiangonana taminy ny ombonany tamin'ny mpiray tanindrazana aminy zany hoe Davida zany tsy niatrika samyrery lay izy fa nozarainy tamin'ny fiangonana izy manao hoe raha niteny ratsy ainga ianao de zao tsy zareny ny tenanao ratsy fa ny fiangonana manontolo raha tenanao ratsy ake za tsy zareny ny tenanao ratsy fa izao ny firenena manontolo ary izay fizarana ilay mavesatra izay tsy nitazominy Davida ho azy rery le izy ndradray ianao rehefa ohatra ka tojo harcèlement na intimide fampitahorana de zao azy raisana ho an'ny tenanao rery zany aza lanjaina ho anao rery zany fa mety hifampizaranao amin'ny rehetra nge zany mety nareo ampiasana ny miara-mitondra an'izany fa aza hoentina samy rery mety ny malagasy rehetra no mitondra an'izany fa tsy ianao rery mety ny tanora rehetra no mitondra an'izany fa tsy ianao rery mety ianao sy ny fianakaviana rehetra no mitondra an'izany ny fahatsapanao fa tsy mitondra ireny karazana fandranitana na fandatsany reny ianao fa
miara-mitondro aminao amin'ireny ny fianakavianao, miara-mitondro aminao amin'ireny ny mpiray-tanindrazanao zay. Izay toetsain'izay a dia manampy atsika ry havana, mety miatrika an'izany zavatra zany hoe tsy milanja rereny eo ianao. Raha latsainanao manao hoe inona zay anao mahantra, malagasy mahantra, de fantatrao mety ho mandratra anao zany satria mety teny mahery fahazadinoana fa tsy ianao rery akory ny malagasy fa ny malagasy rehetra. Noho zany dia tsy voatery tokony ho teraka fahasimban-tsaina na fahasimban'ny mahaenao anao zay teny tahaka zany, fa tokony hatsiahanao manao hoe atao amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra miaraka mitondra aminao am'zany, fa izao koa ny hafa miaraka mitondra aminao am'zany, ny fianakavianao mipiray tamin-drazana aminao. Hotsika manao hoe isan'ny fitaovana izay nentin'i Davida niatrika lay teny mahery nataony Goliath. Ny fiafaran'ny ady moa hitatsika hoe nandresy Davida satria nidigana faharoa tam'lay ady taoriny lay intimidation dia dia niatry niazakazaka Goliath na lay Filistina namely azy, fa izao nandroso Davida kosa nampiasa ny atsamitady zavatra tsotra ny dikany ny hoe noentinao miatrika zavatra sarotra de zao zay any aminao. Tsy voatery ho mahana zavatra be dehibe ianao akory, noentinao miatrika ny Filistina satria samy mahana ny Filistina antsika ngesika. Be dehibe nge ny karazana Filistina zay mety ho manimba ny fiainantsika, fa izao any aminao ve le fitaovana. Ny fitaovana de zao ny finoan'Andriamanitra, ny fahatokina ao an'Andriamanitra, fa ny fitaovana de zao lay atsamitady, lay vato. Tsy zavatra sarotra ny tadiavina zany. Ny vahaolona de zao mandrakarivotsika mieritreritra zavatra sarotra be foana rehefa hiady amin'ny Filistina atsika, fa mandrakariva de zao koa nefa ny zavatra tsotra no ampiasain'Andriamanitra. Ndrindray tsika rehefa mitady vahaolana de zavatra eritreretintsika hoe zavatra tsy maintsy complexe na zavatra sarotra be zany tsy maintsy, tsia. Rehefa hiasa Andriamanitra de zavatra tsotra indrindra no ampiasain'Andriamanitra. Ary ny fitaovan'lay Filistina ihany noentin'ny Davida nampienjeran'lay Filistina. Ny teny am'lay Filistina ihany nampitaraboka nahafaty lay Filistina. Io teneny hoe de ny sabatry lay Filistina ihany no ile io aza moa ny teneny zany hoe tena noarina amina tsy nahanazaina izy azy tsony. Afaka malala manana Filistina koa isika trena isan'andro. Asa tsy fahasalamana, asa tsy fantatry de Filistina anao, fa nataon'Andriamanitra andresy an'io Filistina io ianao. Na inona hery ny Filistina de zao azonao atao tsara ny mandresy azy. Tsy hoe satria maranitra, tsy hoe satria matanjaka, tsy hoe satria mahay, fa satria matoky an'Andriamanitra, satria vonina hiatrika izany amin'ny finoana fa tsy mandositra tsy akory. Ho aminao aneny fiadanan'i Jesosy. Vavakintsika, Tompo ao misaotranao zahay noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina tamin'ny teny malagasy. Mampianatra anay fa na inona sarotry ny ady atrehanay de ianao no mero lalana anay. Manome anay fahazavan-tsaina hoety miatrika izany. Ary betsaka Tompo ny karazana Filistina te andavo anay, manimba ny fiadanam-ponay, manimba ny fifalianay de omeo anay Tompo ny fahatokina fa enao Andriamanitra de mpandresika mampandresy anay mandrakariva. Atao vitanay ao anatin'ny adinay fa marina sy mahatoky anao. Aroka zay ady atrehanay de afahanay mijoro vavolombelona fa anao ny ady, anao ny fandresena. Manomboka ny herinandro Tompo de ataovy mpandresy zay am'izay mety atrehanay am'ty herinandro ty. Ataovy mpandresy satria zanaky ny mpandresy. De ataovy mitoetra ty anatinay na inona sedranay ny finoana sy ny fitiavananao. Ho mpizara fitiavany zay, ho mpitondra fifaliany zay, ho fantsona mitondra fitahina. Ary eo anoloany zay rehetra mikasa manisy ratsy de aterizo zay atsiaro fa nataonao andresy ao anatin'ny fanetretena. Misaotra Jesosy. Amen.